amin'ny fiferina lehibe indray lasana bavimalala no ianana amintsika am'izao fotoanan'io izao afaly be indray mahita anareo eto androany ary manonona ny fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity dia rana tsiny indrindra ny fahatarana be atsika androany ny antony dia tena hoe somary nisy ny fikarakarana kely ny fanovana kely nisy apahany tamin'ny fitaovantsika izay soloina teto dia mbola nanao installation an'izay tsika nefa koa moa avy eo dia tsy haiko izay olana avy tany anivon'ny Facebook tany fa dia tsy nety lancer mihitsy ny fandarantsika raha tsy izao izy vao afaka lancer ndraika dia ilana tsy indrindra amintsika ary mino fa amelanay nareo ny amin'izany dia faly be mahita anareo ary dia manana ny fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto androany dia ny fiadana tompony ameno antsika tsirairay avy any fahasoavan'Andriamanitra hikasika antsika rehetrarehetra izay any tokantrano any amin'izao fotoana izao dia raha tonga eto ary ianao dia araroty ry havana malala izao fotoana fahantsika miaraka izao fotoana fahantsika miara manompo an'Andriamanitra na izao fandarantsika vavaka fiambena izao misaotra anao tonga eto raha tsy eto anao dia mangingina rereto izay matoky nefa izay fa hifampahereto tsika amin'ity androany ity ary matoky fanjary rehetra ataontsika eto androany dia akasika ny aty fanahanao daholo atonga anao akaikikaiko bebe kokoa an'Andriamanitra mahereza samita in'ny tompo hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany mahery kely eo hifampahery anatin'ny hira anatin'ny toriteny anatin'ny vavaka dia tena matoky sy mino fa tsy takany nidiranao teto no ivoahanao eto amin'ity androany ity raha sy anam-bavimalala koa dia mahereza dia mahatanja dia Andriamanitra manankirepasoavana ny omba sy tantana atsika tsirairay avy androany hiditra amin'ny fifadikana antsika rapitso dia matoky sy mino ary havana malala fa ho anareo izay efa hiditra anatin'izany fifadikanana zany dia efa vonimboniny tsika zany hoe androany tsika zany hariva teo zany ianao ny sakafo farany dia amin'ny lahady indray tsika no hisakafo ho anareo izay mbola tsy malala mantsy dia miditra fifadikanana tsika manomboka androany zany hoe androany sabata zany satria efa sabata moa tsika izao dia mitoy ny alahady dia amin'ny lahady arivo tsika eo misy sakafo fa hitady an'Andriamanitra tsika ao anatin'izao fifadikanana izao amerena tsika indray ny ara-panahintsika ao amin'i Jesosy arabena manokana nareo zay vao tonga miaraka aminay eto raha androany vao tonga eto dia tetena aminao hoe aza resinao kisendasendra ny fahatongavanao eto fa za resy lahatra fa tena misy programan'Andriamanitra tiano tanterahana amin'ny fiainanao ary misy antson'Andriamanitra miantefa aminao ny rahan'izao fandaran'izao aza misalasala mandray anjara anaty commentaire miaraka aminay eto fa raisinay tsy olona vavaotsony nareo fa tahaka ny efa mpiaraka aminay eto ary ty fandaranty tsisy tompony izy ity fa atsika menakavy any Jesosy izy ity ka dia tonga soa nareo maritatra amin'ny farany arabena manokana kosa ranabavy Erika niditra voalohany teto androany fahasoavan'Andriamanitra ny ameno anao ranabavy Erika tramin'ny ankonanao sy ny taranako faramandimby dia hiamika an'izany fahatsaran'Andriamanitra zany ampisehoan'Andriamanitra anao ny fahatsarany amin'ny androm-piainanao rehetra dia ahita endrika Andriamanitra vaovao indray no manomboka eto satria ho asehony aminao maha-Andriamanitra tsara sady mpanao tsara azy tany tompo ranabavy razana Monika Tsiry Amboaramiel Eliana Angelina Lovlitina Fiainana Rakoto Razana Zo Sylvie Zamina kamaradin'i Jesosy ihany koa i Lovlitina Kadaka Angelina ary ty zanay de Madagasikara ranabavy Verselina Marijo tonga soa Berta tonga soa Erika Nena Maheno soa Razana Monika Soameva Erika Anatra tonga soa isika menakavy Selina Rosemina Eliza Tsiala Sandolanirina Bert Sava Bartel tonga soa Tina Rakoto Arzaka Tirira Albenja Rahalahy Asany Apôstôly tonga soa daholo Ajaska Patici Angelina Diamant Jesosy Mahery ranabavy Mihaja Rodine Marie tonga soa daholo Bert Sava Mami
Ranavavy Bartel efa narabaiko teo. Yama tonga soa Marijo. Ranavavy Saondra Aloe Vera. Tonga soa daholo isika menakavy Koda Leoni Mampionina. Tonga soa Razanatso Sylvie. De tahiny tompo daholo isika menakavy izy akoa mbola tsy voarabako teo miazakazaka be ny anarana. Ranabavy Mamy Sirandry tonga soa. Claude Ravelarso Rina tonga soa daholo. Wendy Claude Ravelarso. Koda Leoni Farira Zafidramanana. Maniko Razana Monika. Erika Raka Tahiny Jesosy. Ny fantaniko maheno tsara ve nareo tsy de nisy niova ve ny fahitanareo mety tsara maheno tsara sy ny sisa ve nareo de zay zava-dehibe. Melo ny zavatra rehetra aloha de andolotsika ametraka ny fotoana eo am-piratann'Andriamanitra. Androany tsika Ranavavy Berta ivavaka fanombohana Mampionina itoroteny ary Ranavavy Aina ivavaka ho an'ny firenena. Andao aloha tsika atombotsika amin'ny vavaka ametrahantsika ny fotoana eo am-piratann'Andriamanitra. De andao ampandrosotsika Ranavavitsika Berta hitondratsika anatin'ny vavaka. Tahiny tompo Ranavavy Berta anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pastera Menakavy, tahiny Jesosy atsika rehetra, hiara hivavaka isika hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana vavaka fiambenana izao. Andriamanitra renay izay any an-danitra tsara indrindra be famindrampo. Renay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Faly misaotra anazy zahay Tompo Andriamanitra noho ny fiarovanao anay namakivaky nandritra ny tontolo andro. Nomena hery, nomena tanjaka ary mialoha lalana anay tamin'ny zavatra rehetra nataonay ianao. Tsy hainay Jehova Andriamanitra ny tsy hisaotra anao satria mendrika ho anao loatra izany. Manandatra anao eny ambonin'ny seza fiandrananao izahay satria lehibe sy masina ianao. Ary nanao izay tsy mety teo ambany masinao izahay Tompo Andriamanitra, tsy nanao izay araka ny sitraponao amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ifonanay eto anatrehanao izay tsy mendrika nataonay rehetra, mamindrafo aminay fampanota izahay ka tsy mendrika hiantso ny anaranao aza. Jehova Andriamanitra ray malala amin'izao fotoana ankehitriny hiantsoana ny anaranao izao. Mangataka ny fanatrehana feno hiatrika izao fotoam-bavaka izay ataonay izao. Hameno ny tsirairay avy izay hitondra ny asanao androany ny fanatrehan'ny fanahy masinao. Hibitsika ao anatin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ny fanahy masina mahery ary ampiteny azy ho toy ny sabatra roa lela hitsatoka ao anatin'ny fonom-piainy tsirairay avy koa ny teninao androany Jehova Andriamanitra. Eo ny pastera izay hamelabelatra ny toroteny Tompo Andriamanitra ho fahazavanay, ho fahatavanay ny fahatsaranao ary hankatoavanay amin'ny alalan'ny fitiavanao anay izany teninao izany. Tompo Andriamanitra, ny fanatrehana miasa eo amin'izany mpanompona izay ny fidinao hanao ny asanao izany. Ary mangataka ny hiarovanao ny fitaovana rehetrarehetra entina hanatanteraka izany. Ianao Andriamanitra no handrakotra ny rano mahery, ny amin'izay rehetra kitihina, ny amin'izay rehetra ampiasaina amin'ny alalan'izao fandaharana izao, dia matoky fa feno rano mahery izany. Ary efa miandrandra Jehova Andriamanitra ny sabata masina izahay, hentinay hanovozanay ny hery ary hanandratany ny voninahitra hanavoazany ny sainam-panany tsirairay avy. Dia mangataka ny fanatrehana hiasa manan-kery ary ahery zahay rehefa veto, ahery hatrany anio ka mandrakizay. Ray malala tsara indrindra mbola sandatray ny vavaky ny firenena dia hipakany amin'ny firenena izany vavaka izany. Ary mbola maty Tompo Andriamanitra izay eny an-dalana
izay mbola mangetaheta hiatrika izao fotoamba afaka izao. Na inona izay mety hanakana tombo dia tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana izany. Fa ianany hanafaingana ny diany tsirairay avy izay mangetaheta hahiatrika izao fandaharana izao. Ary mitenena eto ny fanatreny fanahy masina eo aminay tsirairay avy fa vonoka hihaino ny teninao ny mpanompona rehetra. Misaotra re masina tsara indrindra dia voninahitra ho anà rery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Ankasitraka indrindra nanavavy Berta isika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Dia ho tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra dia fahasoavan'Andriamanitra amenonao nanavavy Berta amary fitianao re Jesosy tamin'ny asa izay vitanao teto. Haleluia. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra fa tena hoe vita somatsara le clip navoakantsika maly iny dia be dia be mihitsy ny retour mba voaray ary isorantsika an'Andriamanitra zany fa na dia ny tompony nira ary dia tena faly be mihitsy zany nahita an'iny clip iny. Ary rehefa faly be zany nahita an'le clip dia nankasitraka atsika ihany koa ary lasa tahaka ny hoe lasa ahoana moa zany lasa nampafantatra ny groupe-tsika ihany koa izy tao anivon'ny paginy. Nafinaritra mihitsy ilay fiarahana, nafinaritra mihitsy n'ilay nantaterahantsika an'iny nampitombo be koa moa fifankatiavana izay efa nisy foana teto amin'ny groupe izay maharesy. Ary izy iny dia tsy farany akory fa ataontsika hoe efa nisy ihany ny vidéo izay mba nataontsika tamin'ny hira fa hatramin'izay sary ohatr' izany fa iny tsika vonanao ohatry ny iny. Dia nafinaritra be mihitsy ny retour izay voaray, nafinaritra be mihitsy ny vokatra ary mahate hijery foana. Ary dia nisy mihitsy moa nangataka androany hoe mba avereno indray izy no mba jerena androany dia mialohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia omena fahafa-po ilay olona nangataka an'iny moa izay koa mbola te hijery foana. Dia averintsika rehefa iny hira iny ho anareo izay mbola tsy nahita izy ity dia hiran'ny groupe feon'ny mpandresana Tamatavy any Madagasikara. Fa niraisintsika eto amin'ny fandarana andramboka izao dia niraisinay ato amin'ny groupe izay maharesy dia mba natao ilay izy dia nasiana ny sarintsika rehetra fa tsy hoe tsika akory ny mihira an'ireny. Fa ny tena marina mahafinaritra rehetra ankizy ato amin'ny groupe eto fa mahay misehatra tsara zareo mahay miseho sary tsara dia tahaka ny hoe mba tena artista ihany koa. Fa ny tena marina moa ilay hira mihitsy mahafinaritra dia mba nataontsika ho souvenir zany ireny mba nitarina ihany koa ny asan'Andriamanitra. Na ny tompony hira zao lasa mba be alala ny hira mety mba ho betsaka alala mo tsika koa mba fantatry ny olona ihany koa ny asan'Andriamanitra kely mba ataontsika ity. Dia ho tahin'ny tompo antsika rehetrarehetra mena fahafa-po izay nangataka an'izy ity dia andao averintsika satria mbola tsy leo tsika. Andao ary hanomboantsika ny fotoana, andao rehefa tsika meno finaritra aorina ny ity tsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra daholo ary. It's a key, it's a
marmiady nisy namana ifanandao zay raha mitanondrika nampilatsaka amin'ndranomasy kanefa zay amafizika itsony nivoady zay ratapitoanatrianao fonjonisy lahatra fa nininona amizay dia tsy aly fa ifiditra aminao fony tsisy zanakao Alleluia. Sotra n'Andriamanitra, sotra andreo foana fakasitrahana fa mahafinaritra foana ny mandray fakasitrahana avy aminareo. Mahafinaritra iriny ary ao anaty fifadikanana dia anakoako. Maro ny hira mbola anakoako ary isaky ny fifadikanana tsika dia manana hira manamarika atsika zay foana. Raha pisitsika ny programantsika dia zao. Manomboka amin'ny 7 maraina tahaka ny mazatra dia misy ny fandarina zay hoentiny izy amin'ny rahalahy. Dia rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo avy aty Allemagne mitondra antsika ny anatin'ny commencement akira sy famotenana ny toriteny. Fohifohy ihany moa ny fandarina raha pitso satria voaroa andro tsika izay nisy fandarana ary dia fohifohy ny fotoanantsika raha pitso ny commencement akira sy famotenana ny toriteny. Dikan'izany any amin'ny amin'ny folo sasany any tsika na mihoatra kely dia efa manomboka miditra anaty Zoom anaty fifadikanana. Androany zany dia teny amintsika rehetrarehetra hoe andaotsika ho anareo izay hiditra amin'ny fifadikanana dia teteny aminareo hoe mampidira anareo Zoom. Mampidira Zoom dia rehefa mampiditra Zoom ianareo dia rehefa avy eo vita ny fandarana dia manamboatra ny gropy izay entina hanaovana anatanterahana zany fifadikanana zany satria tsy azo tao anaty gropy tsika rehetrarehetra dia ao amin'izay tafavory eo izay olona hifady hanina rehetrarehetra izay hanasana anareo tsy hoe ny olona efa atao amin'ny eto foana ihany fa mahafinaritra zao misy olona vaovao be zao ny teny tamiko teo olona mbola tsy hitako mihitsy tsy haiko na eto izy zao na tsy eto hiaraka amintsika manomboka rapitso. Afinaritra io fotoana io satria aprehatra afo indray isika. Iverina aprehatra afo indray tsika dia ho hitanao fa tsy hanenanao ny fifadikanana ry havana sy ny alim-bavaka dia ahitana tombontsoa mihoatra ny mivavaka tsotra. Azonareo zany. Ao anaty fifadikanana zany dia tsy zavatra tsotsotra no mety ho voaraintsika. Fa anaty fifadikananao tena androsaka ny heriny Andriamanitra ary tena hoe mety misy aminareo ireo tsy mety mandroso ara-panahy mihitsy, tsy mety mirehatra mihitsy, midira fifadikanana rapitso. Tenena amiko MP rehefa avy eo dia andaotsika hiditra fifadikanana. Alleluia. Dia hitanao fa anatin'ny 2 andro tsika nika atao 3 andro izy ity fa tsy natao 3 andro satria somary enjakenjana ihany ilay rythme amin'ilay voafidiran'ny mpianatra vao anahy manokana vao nanao reprise ny asa omaly dia hita mihitsy hoe tena somary nanenjinenjika be nanenjikenzika be dia hita hoe tsy ho possible ny fadiana hanina androany. Za koa moa androany niakatra kely tany à Paris tany fa nisy zavatra tany amin'ny région parisienne tany nisy zavatra tsy maintsy nikarakaraiko tany dia tsy ho tratra dia tokony 3 andro fa nataontsika 2 andro isaky ny vita vakansy tsika
dia mifadianana foana ho anareo izay mbola tsy niaraka taminay teto ko manasa anareo izahay antaontsika androso ara-panahy anatin'ny fandrosoana ara-panahy daholo ny ahitanao ny tsirony sy ny maminy sy ny vokatra azo tsapaitanana an'izao fivavahana izay ataontsika izao mara zany teko anareo zany ao ambadiky izany ao ambadiky ny fivadikanina na ao ambadiky ny alim-bavaka ho antsika eto amin'ny fandarinandramoka izao dia misy zavatra azo tsapaitanana foana tamin'ny 2018 zao tena nisy zavatra ngeza indrindra dia nanao alim-bavaka tsika ohatr' izao 31 août tsika nanao alim-bavaka tany amin'ny département ny 60 tany tsika nanao alim-bavaka tsy tadikitsombo ny anarany tanàna olona mpiaraka amintsika teto no napetran'ny alim-bavaka tsika tamin'izany fa ray volana taorinan'izay ray volana latsaka 15 jours dia niomakomana safady indray tompo niomakomana mialatsiny niomakomana nanokatra ny akiradio tsika dia ohatra izay foana tamin'ny etsika ngezabe nataontsika hoe gama gilgala iny dia raha ho anay manokana dia tena zavatra ngezabe daholo ny tao ambadiky ireny zavatra iny ka manasa anareo izahay dia misaotra anareo koa aloha ny rava fa dia ararotineko ny arabanandranabavy anitra Clarisse fa ombiazona fitahina fa anniversaire ny androany dia ho tahin'ny tompony ianao sy ny ankonanao lavandro iainana tsy mba holaninao anatin'ny fijaliana sy ny fahoriana zany fa holaninao anatin'ny fifaliana sy ny fitahiana sy ny fahasalaman'Andriamanitra mirary soanao ranabavy anitra Clarisse dia ho tahin'ny tompony tombo fahasoavana tombo ositra ao amin'i Jesosy Alleluia zay no hoe lafandoarantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay fady hanina zany dia mandefa mpiamiko izy rehefa avy eo na soa izy dia efa mandefa dia icréan'ilay groupe rehefa avy eo dia ao isika no anatanteraka rapitso mampiditra zoom nareo androany raha mbola tsy manana zoom dia rapitso maraina alefako aminareo ny numéro sy ny code ny zoom ahafahanareo miditra anareo izay mety mbola tsy nampiasa zoom dia ny zoom ny anisan'ny fitaovan-tserasera tena tsara sy mahomby indrindra aloha hatreto hatramo zao ao amin'ny fomba fifandraisana anaty groupe ao mazava tsara ny appel na ratsiratsy connexion ary ianao mazava tsara foana ihany ny sary ary misy option maromaro azo ivelarina tsara ny zoom ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra raha misy mbola tsy voaravaka sonateny anao Angela Marina Tiana razana zo Sylvia narapaiko teo tahiny tompo i Soameva Rodine Odanela Marie Hortensine io dia tsisy akory fa maman Valentina ihany io Naël Odanela tahiny Jesosy isika menakavy mahereza daholo ary avy hatrany asika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tetenanao hoe menofinaritra eraka mampionona tsika dia avy eo verinetany melapelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo mampionona anao ny fitenenana ny fijoroanao amin'ny fifaliana lehibe indray ny arabako antsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ty fandaharana vavaka fiambenana ity dia faly indray miarahaba antsika rehetrarehetra androany mandray anareo amin'ny fitiavana tonga eto amin'izao alina izao na dia faly aza ny andro mbola tonga eto ihany satria manana etaeta hitady an'Andriamanitra mifotsika mihitsy efa ao amin'Andriamanitra dia efa tsy mety tsony zany hoe misy fandarana vavaka fiamenana nefa andeha atoro izany na dia reraka aza nandritra amin'ny tontolo andro fa dia eto ihany tsika ravana ary mahafinaritra be zany toe-po zany za teteny aminao hoe toy izy fa tian'Andriamanitra ny mahita anao manana etaeta mahafinaritra n'Andriamanitra ary tsy vitany hoe mahafinaritra azy fotsiny fa maro fitiantsika Andriamanitra rehefa manana etaeta tsika avy hatrao amin'Andriamanitra ny fonao aza vela hifantoka amin'ity zao tontolo izao ty tsony fa efa ho avy Jesosy ry havana ary izany indrindra ny tenin'Andriamanitra izay entiko amintsika androany ampaherentsika indray mba hahatonga antsika raha ohatra ianao ka ao anaty ady dia ametraka foana hoe Andriamanitra no tokonao araka ny toro-tenitsika omaly Andriamanitra no ampinga anao izy miady anao ary tsy ho kivy ianao na dia mandalo ady azy fa na ohatra ihany koa ianao hoe tahin'Andriamanitra dia eo ihany koa ianao mbola hiteny foana hoe Andriamanitra no fiainako Jesosy no fiainako dia izy no ivavahako izy no ametrahako ny foko
misy lehilahy anankiray indray hojerentsika androany izay fanjerentsika omaly ihany angalantsika fampahirezana androany dia sisy izany fantantarany Josefa leafana izay fandresantsika ihany omaly fa zavatra fandray ndresantsika androany. Josefa izay efa irantsika mahalala, Josefa tsy vadiny Maria akory fa Josefa zanaky Jakoba. Rehefa arantsika tsara ny tantara fa nandalo zavatra be lehibe Josefa ary nanomboka teo amin'ny fotoana izay nanitazana anazy tao anaty lava-drano, tsy hamaky verse lava be moa tsika, dia teo nanomboka ny tena tantaran'i Josefa leafana malala. Tao aorianany nofy izay no tantarainy tamin'reto lalàny reto, tantarainy tamin'ny ray aman-dreny. Dia avy eo izy namety andevo izy dia lasa izy. Dia tonga tany Egypte izy ary teo ny tena programan'Andriamanitra. Ny fahatongavany tany Egypte ny tena programan'Andriamanitra. Fa ny toerana rehetra nalovany hatramin'izay dia lalana fotsiny natongavana tany, toerana nandalovana. Dia rehefa tonga tao Egypte izy ravana, dia fantatsika tsara ny tantara fa tonga tao izy olona somary miavaka izy tsy mitovy tamin'ny olona rehetra izy ary gaga tamin'ny daholo ny olona tonga izy dia nahita fity ary ny tena nampalahelo moa dia tia azy hatramin'ny vadin'ny patron. Dia fantatsika tsara moa ny tantara ravana malala fa rehefa tonga tao izy dia raha vakitsika ny any amin'ny Genesis amaky verse vetiventsika. Genesis 7:30 vakitsika. Efa tantara efa haintsika foana fa vakitsika androany mbola hangalatsika fampahirezana. Genesis 7:30-7. Atao aorian'izany ny vadin'ny tompony nanompony maso ny ijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Dia nanday izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra nanany dia efa natolony mandraikitra avokoa. Tsy misy lehibe noho izany raha amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra naharovany tamiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana nanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nentina ninaiky azy andry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Tonga ny fakam-panahy havana, efa fantatsika foana izany fa Josefa nanda. Ary izany fa teo imason'ity vehivavy ity havana malala dia tena olona miavaka Josefa. Tezitra tamin'i Josefa izy satria tsy nety niaraka taminy Josefa. Fa za koa mino fa tsy olona anankiroa ny ohatran'i Josefa havana. Ary vao tonga tamin'i Josefa dia efa nanontaniana hoe izy io lehilahy io dia Israely ihany io, andevo avy any Israely fa tsy avy any amin'ny firenena hafa akory. Jehovah Andriamanitra n'Andriamanitra izany firenena izany. Ary efa tonga tany izy dia nahagaga havana, nahagaga n'ity vehivavy ity ny fijoroany. Ary matoy vehivavy io araka ny ten'Andriamanitra teo amin'ny 9 niteny tamin'ny isan'andro nandavo azy isan'andro satria mbola nino ihany izy fa ho lavon'i Josefa amin'ny fotoana farany. Fa tsy nanaiko foana Josefa, tsy indray mandeha izany Josefa nitongavany io fakam-panahy io fa isan'andro. Tsy fantatra hoe nandritry ny 4 sa 4 volana. Fa rehefa tena lany aiky ity raha matoty dia teo izy vao miala amin'izay. Teo izy vao nahita hoe tena tsy lavon'i Josefa hatramin'ny farany ravana. Josefa dia olona tonga tany, olona zanak'Andriamanitra, andevo fa zanak'Andriamanitra. Ary Egypta tsy tanànan'i Josefa Egypta fa tanàna na nivarotana azy ho andevo. Tsy toerana misy azy ao. Tsy tao izy no nitezaina, tsy tao izy no niaina hatramin'ny fahazazana, fa toerana na andevo azy ary mpivahiny izy ao amin'ny toerana io havana. Fa teto dia nahavariana fa mpivahiny hafa kely. Halleluia. Tsika ravina rehefa mandray an' Jesosy dia tahaka ny mpivahiny eto Egypte eto tsika. Ohatran'ny olona hoe intrus izy tsika. Mpivahiny lasa miavaka amin'ny olona rehetrarehetra. Ary izany androany tia hampahery anao ahako. Ianao raha nandray an' Jesosy ianao
raha olona efa kristianina ianao a dia ataovy mampiaiky ny olona ny fitondrantenanao, ataovy mampiaiky ny olona ny fijoroanao amin'ny maha-kristianina anao rehefa fa tena zaho mino fa miaiky ty vehivavy ty hoe tsy nety lavy iny Josefa ninonino zavatra mitranga taorianan'izany rehefa tezitra ny vadiny Potifara ary nanamparany atezerany Josefa dia fantatritsika tantara fa nigadra Josefa. Rehefa nigadra Josefa dia voalohany indrindra aloha tsy nisy mihitsy ny tao anaty baiboly hoe nanenina Josefa hoe tsy niaraka tamin'ilay vehivavy satria nigadra tsiry havana malala nikeny izay rehetra nitondrana azy satria fantany fa sitrapon'Andriamanitra no nataony. Tsy nanana eritreritra mihitsy izy hoe nanenina na hoe takizay nanao an'ilay izy ihany fa zao zaho te nigadra fa nikeny zany nanaiky izy satria Andriamanitra no mitondra azy nataiza natany amponja aza dia nanaiky Josefa fa Andriamanitra no mitondra azy satria sitrapon'Andriamanitra no nataony. Ary mazava ho azy rehefa namalala fa raha ny amponja zany a toerana tsy mahafinaritra zany. Egipta toerana tsy mahafinaritra tamin'ny Josefa satria toerana vao tonga tany izy saika mba nahita pity saika mba nisandratra kely dia miverina tany amponja indray izy. Dia za tena mihitsy fa tsy nahafinaritra ny Josefa tao Egipta tao, tsy tiany tao indrindra tamin'ny fotoana tena hoe nampahory anazy ohatr'izany. Ahoana moa ry havana toerana hijalenao ve dia ho tianao, toerana higadranao ve, hampahorinanao ve dia hafinaritra anao. Ary betsakitsika no ohatr'izany ny olona dia tahaka an'izany mihitsy na dia ny kristianina aza rehefa ao anatina ady ao anatina fahoriana ny olona dia mahita mihitsy hoe ratsy ty zao tontolo zao ty a dia te hiankina be amin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra, malahelo an'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe za Andriamanitra tena eto aho mahita fahoriana fa ho avy ny fotoana ho any an-danitra dia tena manompo an'Andriamanitra mihitsy ny ao anatin'ny fahoriana satria mahita fa ratsy zao tontolo zao hoe tena ratsy, tena feno faharatsiana, feno fahoriana, feno fijaliana. Ary za mino fa zany koa tao ampon'i Josefa hoe mba ratsy loatra ty toerana naleako ty aty Egipta, tsisy afa-tsy gadra, tsisy afa-tsy teny marary zao ny azo aty ampigadrana ty fa dia efa namidy andevo aty ny mbola migadra. Dia tsy tiany tao rehefa namalala tsy nipetrahany fony satria zavatra nampahory anazy. Dia rary ny anevo zany zavatra zany ary normal zany. Fa zao ny zavatra tena tiako hisariana ny sainao androany. Aza apetraka amin'izao tontolo zao ty ny fonao, na ao anaty fahoriana ianao na ao anaty fisandratana ianao. Ny zavatra nafinaritra ry havana rehefa nisandratra Josefa vao maritsika no mitantara ny momba anazy na voakainga natao izy nentina tany amin'ny Potifara, nentina tany amin'ny Farao ary dia nomena azy ny fanapahana. Ozy izy Farao hoe ny seza fiandrianana sisa no tsy hitovizako aminao izy fa ny fanapahana rehetra dia any aminao. Nomena ny Josefa hatramin'ny peratra fanomboaka se nomena ny Josefa ny zavatra rehetra. Fa zao ry havana zavatra nafinaritra anady ety rehefa nomena ny Josefa ny fanapahana ny sandratra izy tena hoe nanana ny zavatra rehetra dia zao ny zavatra ny letaviny voalohany ozy ianao nataon'izay natongavany ralahany tany aminy. Mbola tiany foana ny ray ny tiany ny ralahany ary nataony mihitsy ny fomba rehetra natongavany tany. Nitadiavany toerana dia napetrany tao Gosena nipetraka tao satria ireo tiany. Ninona mety fisandratana nomeny Farao azy dia zao ry havana Farao sy i Josefa tsy mety hoe tena mpinamana be hoe tena mifanakaiky fo be mihitsy satria nomeny Josefa nomeny Farao zavatra i Josefa dia adinony tanteraka tany mihitsy ny ralahany, dia adinony tany ny Andriamanitra, dia adinony tany momba azy rehetra fa satria efa nomena fanapahana. Fa Josefa dia mbola nafantatra fa Andriamanitra no mametraka eto amin'ity toerana ity. Noho izany, aleloia, tsy mifoko mihitsy no apetrako amin'ny Farao. Ekena fa matoa izy enge rehefa natafakatra teo, nahita fity tamin'ny Farao izy, nahita fity enge izy rehefa namalala. Fa ninona fahita-pity, ninona nitahina azy tao, ninona fisandratana, ninona fanapahana azony. Ny fony ry havana tsy mipetraka tao Egipta mihitsy ny fony Josefa. Mazava be satria vao tonga ny ralahany sy ny rainy dia nametrahany toerana mazava tsara hoe tsy misaraka amiko intsony nareo ihany no anahy, nareo ihany no tiako, nareo ihany,
Halleluja. Reo ihany ny ary eo ninina zavatra mitrano betsaka ny olona rehefa tafita ny fiainana, rehefa tafavoaka na hoe misy olona manoatoana anazy na mametombontsoa anazy dia miraikitra amin'ny olona iny fony dia manadino an'Andriamanitra tanteraka mihitsy izy satria misandratra sy ny sisa tonga eo amin'ny fanapahana sy ny fananakarena sy ny zavatra maro ny fisandratana isan-karazany dia manadino tanteraka an'Andriamanitra satria tsy mieritreritra intsony fa Andriamanitra no nametraka anazy teo amin'ny toerana ry havana malala. Aza mba apetraka amin'izao tontolo izao izany ny fonao ry havana. Ary porofo anankiray ry havana entiko itenenana aminao androany tena tsy mipetraka tamin'ny Egipta na tsy mipetraka tao Egipta mihitsy ny fony Josefa na dia nisandratra be ary izy tao amin'ny toerana io dia izao. Ndao tsika ange hijery tenin'Andriamanitra. Hijery tenin'Andriamanitra tsika ny Genesis 20. Genesis 20 vakitsika androany. Ary tena tiako tena hoe mipetraka mihitsy ao anatin'ny fonao. Genesis 20:5-20 vakitsika. Ny soramandry dia mivakotra izao manao hoe nahafatesan'i Jakoba sy ny nandevenana azy ary nahafatesany Josefa. Halleluja. 5:20. Ary Josefa dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala eo nareo. Dia maty Josefa rehefa 100 taona ary dia hosorany zava-manitra izy ka napetrany tao anatin'ny vata tany Egipta. Ry havana, talohan'ny nahafatesan'i Josefa dia niafatra ny farany dia izao. Hamangy anareo Andriamanitra hozy izy ho avy ny fotoana tsy hipetraka eto Egipta foana nareo fa any aoriana any afaka anjato taona maromaro any any aoriana any hiala eto nareo dia izao aza adinonareo eto ny taolako. Hoento ny taolako hozy izy Josefa. Nampianiana ny Josefa mihitsy ny zanak'Israely ry havana malala hoe aento ny taolako. Tena mivavaka mihitsy izy mba hamangy andreo Andriamanitra ka hanala anazy eo nefa ry havana inona moa ry havana izay taolana, inona moa ry havana izay faty tsisy dika intsony ange izany raha izay faty ve no mijanonao Egipta, inona ny olana amin'izany hozy izy tsika, maninona koa raha mijanonao tsy maninona izany. Fa ny Josefa nahasarotiny azy na dia ny fatiny aza tsy tia nijanona tao satria toerana tsy nety taminy tao, tsy nipetrahan'ny fony io, tsy tao ny fony, tsy tao ny fanahiny, tsy tao ny fitiavany. Halleluja. Fa ny fitiavany tao amin'Andriamanitra ry havana. Ny fitiavany Josefa ry havana tsy tao Egipta, tsy nomeny amin'ny Farao, tsy nomeny ny Egiptianina ny fitiavany Josefa fa nomeny an'Andriamanitra, nomeny an'ireto havany reto izay mitovy Andriamanitra aminy. Ka ninona zavatra hitrangany aoriana any mety efa taolana efa tsy fantatra intsony ange raha fa nijanona taolana anjatonjato taona izany. Izao nge jerentsika nge ao amin'ny Exodosy ambadika ao. Exodosy 7:20 ange vakitsika ry havana malala 7:20. Exodosy 7:20 vakitsika mihitsy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Halleluja. Hoy ny soramandry manao hoe ny lalana nitondrana ny zanak'Israely sy ny namakina ny ranomasina mena amin'ny lalan'i Jesosy. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy izany. Fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahita ady ka iverinany Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny velo amin'ny lalana mihazo ny mahazo any anefitra amorony ranomasina mena ny olona ary vao manaiady ny fiakatry ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. 7:20. Ary nentin'i Mosesy niaraka taminy no nitaolan'i Josefa satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa ny Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Halleluja. Ry havana malala, tsy fantatra hoe taolana tahaka ny ahoana nentina niala teo. Mety taolana efa potipotika efa taolana 100 taona amin'izany no levina tao Egipta tsy hay intsony izany. Zara raha misy hoentina sisa angamba izany tsy fantatro ry havana tsy mbola nahita an'izany fa izao fotsiny ny zavatra fantatro. Tia an'Andriamanitra ry havana Josefa. Tsy nentina velany tao na dia nivovoka ny ary, tsy nentina janony tao na dia nitaolany ary, tsy navelany nijanona tao Egipta ry havana malala.
fa nanafatra izy any nampenina manao hoe esoa reto a amin'ny fotoanareo miala eto Egipta dia esoa reto a eto manaraka anareo ny taolako fa tsy mety amiko mijanona eto tsy mipetraka teto ny foko tsy mipetraka teto ny fitiavako halleloia fa ny fitiavako dia mipetraka ho an'Andriamanitra foana na inona rehefa namalala tany am-pikadrana Josefa ekena rariny raha tsy tiany Egipta Josefa satria fahoriana ny ainany tany am-pikadrana fijaliana ny ainany tany fa na dia tafavoaka tao azy izy tany anatin'ny fisandratana faratapony ry havana tokony ho tiany Egipta izy tokony tena teny satria toerana misandratana toerana tena nametrahana azy ho ambony fa tsy mipetraka teo amin'ny fony nanapaka teo fotsiny izy fa nasehoany foana fa Andriamanitra ny tompon'ny fony ry havana malala filifiliny olona amin'izao fotoana izao vao manana zavatra kely fotsiny dia manadina an'Andriamanitra mahatsiaro fahoriana rehefa tsy manana ninina mahatsiaro an'Andriamanitra rehefa tsisy ninina satria mampahory izao tontolo izao fa vao manana zavatra kely dia veloma Andriamanitra vao mamahazo fahalomavaka kely nge zany be dia be ny olona mitady vady ry havana lasa ny vadiny na nisaraka taminy vao miverina ny vadiny dia veloma Andriamanitra be dia be ny olona marary mafy sitrana amin'ny aretina vao sitrana dia veloma Andriamanitra betsaka ny olona tahaka an'izany fa ry havana malala isika eto dia tezaina ho tian'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra azaverana hoe sy hijanonao Egipta ny momba anao na inona zavatra niainanao tao na mafy na mora na fidinana na fiakarana ry havana malala azavelana hoe sy mijanonao Egipta ntsony ny momba anao ho avy Jesosy amin'izao fotoana izao mila olona tia azy Andriamanitra mila olona tena manaraka azy Andriamanitra hatramin'ny momba anao rehetra mihitsiny hatramin'ny kely indrindra aminao mihitsiny ataovy manaraka an'Andriamanitra ry havana fa ny Josefa hatramin'ny taolam-patiny tsy navelana mijanona tao fa nentiny zanak'Israely niala tao ry havana satria tian'Andriamanitra izany Josefa tianao koa Jesosy androany tian'Andriamanitra mahitanao tia azy ary faly Andriamanitra namba anao tahaka an'izany koa ianao izany Andriamanitra tsisy tiako hijanonao Egipta amin'ny momba rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa hanao ny foko sy ny fiainako voninahitra an'Andriamanitra irery ihany minao fanampahiry antsika izany tenin'Andriamanitra izany halleloia amen halleloia sotra betsaka ny mampionitsika tao anatin'izany toriteny izany misaotra anao dia mitombozitra mitombo fahasoavana minao fa nakasika ny tsirairay avy izay tonga teto izany toriteny izany manamarina izany ry havana tena lasa saina be izany ianao toriteny mahafinaritra be anany minao le izy hoe na dia ny taolam-baliny aza tsy fonony janona teo nefa eritreretanareo fa nahitany soa zany Egipta zany hitanareo ny fiainan'i Josefa ry havana dia zao ohatran'ireny hoe fiainantsika fiainan'ny olona mpiavy tsy malagasy ihany moa zany fa rehefa mety mpiavy angamba ny ankabetsahany ndeha ataoko hoe fitoporisan-jato ny olona mpiavy aty tany manan-karena aty andeha ataoko hoe Frantsa no resahana sy Frantsa aloha ny mpomba hitanay tsy haiko izay fiainana any Allemagne sy any États-Unis sy ny sisa fa ny eto Frantsa no hita rehefa tonga eto amin'ny voalohany dia ny ankabetsahano fa tsy ny rehetrarehetra nefa dia mandalondalo ady sarotra izy zay hoe fomba fitentsika hoe migalera rehefa eto amin'ny voalohany ary betsaka ny olona no tonga eto misy fa tsy hoe betsaka vitsy noho ny tapajanona kosa aloha misy ny olona rehefa tonga eto dia tsy tamana dia lasa mody namidy hatramin'ny tanimbary sy ny tanimboly natao firesiny sisa anakasina ty andafy dia migalery aty mandalo ady dia lasa mody amin'ny voalohany nefa raha maharitra zany olona izany miharitra kely aloha dia lahy kely io zao fomba fiteny fa rehefa avy eo amin'izay milamina tsara mino aho fa ny ankabetsahan'ny olona rehefa tonga mipetraka aty andafy manao vakansy ny andehanany Madagasikara fa tsy dia misy olona te hody an'izany tsony
rehefa tena hoe installe tsara ianao a mipetraka tsara ny aminao rehetrarehetra za aloha tsy volana te olona tena eto de mety ny atao a de hoe andeha ody tena midongony ody tsy de nahita firy an'izay ahako misy any fa tsy be dehibe fa betsaka ny olona manorona misy olona tena mitemisy za tsy rehefa mahazo taratasy frantsay de tsy lako inona ntsony inona ny lako ole olona fantatro hoe inona ny lako resaka taratasy gasy zany ntsony izy tsy lako makany ntsony inona ny alehako any inona no vatanyko any inona no antenaiko any sy sisa azadino aloha ny firenena fa firenentsika foana io zara tiana tenenina hoe rehefa tonga am'le fotoana am'izay mety ny fiainanao a de te hiorona eo ianao de betsaka amitsika no efa mamandrika fasana sahady za tsy antany izy aby nareo efa mividy fasana ty andafy hoe rehefa tonga ny fotoana de efa mba tonga de ato ahako azo alotsy kelikely mantsy reny zao anao zany zao de efa mamandrika ny fasana ivenany de tsy lafo be fa rahatra zay satria maninona satria niorina teto i Josefa tonga tany Egypta de tena ny galera tsy nisy ohatr' zany ny fatongavany teo fotsiny de mifatotra tongotra aman-tanana izy mino fa tsy nisy tamitsika ny fatotra tongotra aman-tanana tonga teto taingana roplanina ianao tonga teto fa tsy mbola tahaka ny afrikanina koa le reny afrikanina reny hoe mandeha sambo kely mampatahotra kely mamakivaky any Lamanche ohatra ranomasiny Lamanche de tonga eny Calais fa inona zavatra mitranga mbola nandeha roplanina daholo ihany tsika tonga teto fa i Josefa ry havana de tena hoe ny galera fatratra tonga tao a Egypta ny fatotra izy tonga tao ary to de ny vatana tany amina tokantrano izay nandray azy tsy nandray azy ho zanaka akory fa tokantrano no vidy azy ho andevo ary sotrareo no mankasitraka nytrareo mpandray anjara ampitombo ero anazy ireo a ary de nareo koa isorina de tahiny tompoko any nareo de tonga teo Josefa ifatotra izy tonga teo de Josefa vao mitady angirana kely a amiratra kely ny androny a de manjombona indray ary raha ny tena marina de tena hoe souvenir ratsy a izany Egypta izany de jereny zavatra nazo azy efa mba installé tao amin'ilay tokantranon'ilay lehilahy indray izy a mba nanapaka kely tao mba niakatra grady de tonga indray a ramatoa ka ny jiosy moa de tsara tarehy sady bikana ny hébreu de tsara tarehy sady bikana ary de tsy naharitra ramatoa fa de isan'andro ny tenin'Andriamanitra hoe taoriny zany ny vadiny tao amin'ilay Genesis 7:3 taoriny zany ny vadiny tompony nanompony maso nijery an Josefa ta manompo maso fotsiny de mahita tena tsara zany lehilahy zany de hoe avy andry amiko de tena hoe saikatratra ny fanolanana i Josefa de inona indray ny andry azy fonja indray arak'ilay resakitsika maly fa izao ny zavatra mahafinaritra i Josefa de nitazona sy nitahiry foana zany atao hoe sitrapon'Andriamanitra ny fahamasinana ny fitiavana an'Andriamanitra ny tahotra ny an'Andriamanitra tany amin'izay toerana nisy azy de tsy najanony tany fa nety niaraka taminy ny zavatra mba mahavariana ana rehefa ty andafitsika de zao ty mba remarikako ty ary za misaotra an'Andriamanitra misy aminareo eto andafy reto miara-mivavaka eto tsika
fa mba zavatra tena remarkako voalohany tamin'izah tonga taty dia ny fahitako olona izay nivavaka tany Madagasikara fa tonga ty tsy mivavaka intsony ny tena nahavariana ary nisy olona tena hitako izao mihitsy hoe nivavaka tany Madagasikara ny eo taty andafy zay taty ariana lasa ate lasa tsy mivavaka intsony izy lasa tsy mino an'Andriamanitra intsony izy zany hoe rehefa atao ny kaonty Andriamanitra ngerana mbola betibe mandray an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny mahandry Andriamanitra ny olona sahirana mbola be dia be hatramin'izao mieritreritra fa Andriamanitra mpamonjy sahirana Andriamanitra mpamonjy ny tsy manan-kelofana Andriamanitra mpamonjy ny tsy manan-asa Andriamanitra ny tsy misy taratasy migalera ty andafy antireko an'izany mivavaka ny olona rehefa anaty fahantrana mivavaka ny olona rehefa tsy manan-tsakafo mivavaka ny olona rehefa tsy misy ninona ampelantanany misy olona maromaro mba hitako tamin'ny anovaokatsan'Andriamanitra taty andafy taty ny olona ny ankabetsahan'ny olona taloloha tany ny ankabetsahan'ny olona tena mifandray amin'ilay mivady eto dia olona tsy manana taratasy olona tsy manana taratasy eto andafy eto Frantsa io resaka io dia tena hitanao mihitsy tena mangetaeta ny olona atao hivavaka tena eto ambavaka tena mivavaka zay koa moa dia manorinorohevitra zay kely mba azo torona hevitra eo tsy olana zany zay mba kely ananana zay mba kely fantatra dia zaraina mba hanasoavana ny hafa dia manorohevitra eo fanorohevitra eo mifampahery eo any zavatra tena mahavariana dia zao rehefa tsy tatsony zay olona izay dia izay ny ahafantarana mivady hoe vita ny taratasiny milamina ny fiainany ainstallé tsara amin'izay izy eto andafy tsy hitanao tsony izy tsy hitanao hivavaka izany tsony izy satria maninona satria manana vita ny nanahirana hoy izy le rahalahy kely izay niaraka tamiko taloha zany rehefa niasa taloha dia tamin'izany tamin'izany teknisianina ny asako mamboatra nytony ordinateur tony dia fombako tamin'izany nitondra n'ireny zandry kely ireny namana ireny dia entiko dia hofaniko manao an'io asa io dia mba hofanina miara-manao an'ilay asa io zany dia mba mena asa tsindraindray eny dia izy dia rehefa hanao ny asa izay anaty tomobilo mitondra ny pièce sosoloana dia alohan'ny hiditra anatin'ilay société ilay orinasa no anatin'ilay tranon'olona dia andao aloha tsika hivavaka dia memeza za to dia vavaka koa izy jesosy petraka aminao aty asa ty kofa namiranao jesosy reto fitaovany reto satria misy fotoana mantsy ianao io mamboatra ny ordinateur io mitondra pièce vaovao anao tsy mety tsy velona io jesosy petrako aminao ty rakofta io ty asanay ty reto tanana reto jesosy tena masino reto vita le vavaka 2 heures izy za izy taitra be ve koa manany any ianao fa manany any ahoana ho aza taitra be ao sisy hoe ianao zao ve dia mbola mila mivavaka indray dia hoe ianao zao ahoana roany tianao tenenina amin'izany ka izy io mbola tena nandalo ato sarotra mihitsy izy tamin'izany teto andafy teto zany hoe raha zay efa nytaniny izay zany no adika dia rehefa milamina ianao tsy tokony mivavaka izany tokony milamina fotsiny ry havana Andriamanitra ry havana Andriamanitra foana raha ohatra moa zany ry havana ka hoe olona mijany sy sahirana sy tsisy taratasy sy migalera sy ny olona mahantra ihany no natao hivavaka tena teneniko anao fa tena afaka tsy misy ke zany zao fandarana zao afaka tsy misy zany zao fandarana zao satria zay tsy hoe tsisy taratasy zay dia manao fandarana dia mivavaka ary izay manokana voninahitra an'Andriamanitra joroko avolombelona aminareo ty
betsaka ny olona tonga ty andafo zany a de anaty fahasahiranana hoe tena hoe miainga zero e fa zay reha avana voninahitro n'Andriamanitra ireariako amin'ny anarany Andriamanitra ty zavatra ty fa zay raha niran'Andriamanitra ka ty andafo tam'izany tsy nandeha tanapolo zay tatya tsy mba mipetraka tamin'ny havana zany 5 andro zay mianakavy kely tam'izany no mipetraka tamin'ny havana 5 andro fa vity zay a de mipetraka tamin'ny trano ara-dalàna nanana ny zavatra rehetra tokony ny ilaina satria maninona satria fa tsy n'Andriamanitra zay anao asan'Andriamanitra ny alehanay aty alleloia amen fa tsy nanao asan'Andriamanitra zay tam'izany satria tsisy alena tsisy ninona na manitra fadiranova tsy ry havana malala misy vidéo anay zay any eny ambony roplany zay tam'izany mbola tsy telefona nanangana mbola manana pareil photo kely zay a mbola any zay vidéo zay fa anerinao mbola ho aseho foanareo de eny ambony roplany tam'izay votonga zay de eny ambony roplany amin'ny andro amin'ny 4 maraina zay no amin'ny 4 samaraina zay mandalo lanitra la Frantsa de nalaiko sady tsiro mazava be dia be de zao no bateninay nalaina sary io a eo amin'ny andro hoe de nalaina sary de zao no bateninay mianakavy tam'izany Jesosy a alleloia io indray ny atolotra ho anay io tanàna indray no atolotra ho anay anaovanao ny asanao amen de tonga teto zay ny masaka tao an-tsaina voalohany mandraky tiany androany ry havana mandraky tiany androany i Josefa ngeravana ka ny fiainany ratsy be fa ny tsara kosa nge ny fiainany e mpanapaka nge Josefa teo Egypte nafinaritra ngeravana ny toerana anisan'ny Josefa zay tiany natao teo Egypte efa izy tsy Egyptianina zay fanapahana tiany atao na aseny mamafankiraro ny aza ny Egyptianina de azo ny atao zany hoe manina installé be mihitsy ny Josefa tsisy nahory azy tsony a taloha zany ozy izy Josefa taloha no ohatra zany fa zao a milamina ity Egypta ity a ilay oarin'ny Jesosy isaky ny miteny ao anatin'ny filazantsara hoe izao tontolo izao ny firenen'ny Israely a ny firenen'ny Hebreo a ny firenena Jiosy de nataon'Andriamanitra hoe zanak'Israely fa zay firenena rehetra nivoakany io de nataon'Andriamanitra hoe jentilisa firenena jentilisa amin'ny Josefa na tsara aza ny fiainana tao Egypta tsisy nahory aza manao antsoavo aminareo androany na inona toerana misy anareo eto andafy eto izao tontolo izao ty ry havana mahavariana fa nandeha ny taona ny tsara ny fiainan'ny Josefa fa tsy nety nahatamana azy ary marina teny mampionona tsy mba nety mpinamana be zany Pharaon sy Josefa hoe tena je vous adore Pharaon tena tiako ianao Pharaon tsia nandrahara nanao ny asa fandraharana no nataon'ny Josefa tao Egypta fa tsy nitiany Pharaon ninona fiainany vazaha na inona fiainana ny ampiasana andry na efa sefo ianao na penao mihitsy ny tompony orinasa ary mirary ianao a mba olona miratra eto amin'ity andafy ty ianao mba tena hoe ho jiosy mamiratra eto amin'ity Egypta ity ianao raha ety andafy ianao menao zao toeran'izao zao fotoana zao mirary ianao a tena azo toerana ambony ane ianao ary tsy atao andafy any eto amin'ity zao tontolo zao ty na ny Madagasikara naiza mirary ianao a ilamina raha misy eto olona
mbola mijalyjaly am'zany indrindra am'zany resaka tsy fisina papie zany tadidinareo teto am'ty fandarantsika ty anisan'ny valombavaka betsaka indriza teto zany olona mangataka taratasy teto nisy olona efa voaroaka impiry fanetina mbavaka teto ozy le zandry kely tsy haiko na mbola mijereto izy zandry kely tsy tokony azo taratasy teto zany tam'zany tsika mbola tsy fandarana otrao mbola tanaty bavaka tanaty messenger eto ambavaka ozy izy fandehoany amin'ny préfecture rapitso ajerena mantsy rehefa io efa mba fantatra hoe ahoana ny pôzy ahoana ny mombamomba anao a de efa fantapantatra hoe inona avy ny eo ampelantanao inona ny zava-misy de fantapantatra hoe ilamina tiana tsy ilamina fa zany zandry kely zany raha ny toetra raha misy eo amin'ny fiainany ny situation an'izany tsy tokony olona azo taratasy zany teto andavy fa nentina mbavaka zany niditra any amin'ny préfecture na raha nambavaka ny alina alohan'ny andehanana amin'ny préfecture nanaovana alim-bavaka niditra tany zao mba teny ny tadidiko foana ny voaka atao izy tafapetraka hono izy raha tafapetraka eo izy hoe jesosy tena marina nahazo taratasy 10 taona tsika rehetra samy malala daholo ny fomba fangalana taratasy aty fa zany zandry kely zany nangataka indre mandeha tsisy ninininy izy tsisy ninininy izy eto toka teny izy eto tsy miasa tam'izany to de mivoaka avany 10 taona iza mavita an'izany misy ranabavy zay teto amitsika teto miditra mandeha mangataka taratasy izy olana be refusé foana nanomboka ny vavaka teto izy isaky ny miditra sokatra ny vava amin'ny fazany tsiky vo miditra tonga de lavotondry ty tonga vita mahazo taratasy isaky ny mivoaka aleloia raha misy aminareo eto mero eto mandalo an'izany fotoana zany atsipihany ny teny azo entina mbavaka zany fa tsy janona be am'izay tsika fa zao zary tia tongavana eto de zao tsy nety lasany Egypta mihitsy ny fony Josefa galera izy aloha nandalo adimafy izy aloha ne tsara am'izay ny fiainany tena lasa tena patron be izy fa ny navariny tsy nety andraikitra teo ny fony izy Josefa mantsy ny ralàny efa any amin'ny Genesis 3:20 nevaka isika mafinaritra ty teny ity Genesis 3:20 andiny faharoapolo jerena tsara ny fomba fitenin'ny Josefa ozy izy Josefa andiny faharoapolo aza malainy amin'ny fanakareo fa anareo zay tsara eto amin'ny tany Egypta rehetra etiny Josefa itenenina hoe zahako tompony aeto tompony za malahelo ny any fa misy tsara lavitra eto ny tsara indrindra eto meko anareo zany hoe raha ny tena marina de Josefa le tokony olona mifikitra ao Egypta mety ny atao milamina ny fiainana iza hoa izy ny olona milamina be eto andafy zany ka te hody any Madagasikara isotro rano tsy zarizary sy fiainana tsisy fandriampahalemana tsy misy angambo zany fa de manoatra le olo patatro mihitsy nareo hoe ady milamina be izy de zao foana mba teneniny toroana hevitra foana matsy vitana fasana efa hita fasana eny akaikinareo vitana fasana zao de nosika kely ny fasana mahafinaritra mihitsy zay olona zay anareo vitana fasana nareo zao de amboariny mbola tsy vity fasana ho azy elo alolo te hifikitra te hijanona fa ninona toerany Josefa miteny tamin'ny fianakavia mihitsy aza malelo ny amin'ny fanakavia ajanony any daholo fa anareo zay tsara eto amin'ny tany Egypta manana fahefana iaina anaty zavatra tsara sy ampiaina amin'ny olona zavatra tsara ao Egypta Josefa zany hoe tena amin'le tena izy ny fiainana fa ny zava-mahafinaritra de zao tsy nety naka ny fony Josefa Egypta ry avana tsy nety nambabo ny fony Josefa
tsy nentina babo ny fony Josefa Egypta fa nijanona ho mpandraharaha miasa teto nandalo fotsiny izy teo Egypta. Ary Jesosy ny teny any amin'ny Jaona angevaka itsika Jaona 7:10 Jaona 7:10 5:12 ho Jesosy mantsany efa mivavaka izy ho an'ny mpianatra aminaran'i Jesosy efa nomeko azy ny teninao ary hahalan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Jesosy tsy naman'izao tontolo izao Jesosy koa nampianatra amin'ny mpianatra mba tsy namana amin'izao tontolo izao. Namahazo trondro firy samby kely na mety tahaka ny ahoana ny fiainana. Tsy navelan'i Jesosy iraiki-po amin'izao tontolo izao ny mpianatra satria Jesosy tsy niraiki-po tamin'izao tontolo izao. Ny fiainan'i Jesosy eto an-tany dia izao radinian'ny olona ny fiainan'i Jesosy ary tsika miara-mahita fa Jesosy teto an-tany tsy dia hoe anisan'ny olona io niadana zany. Jesosy ravana teto an-tany tsy hitanao zany hoe fiainana mahafinaritra. Hoy ny tena androany na ny andrin'ny lohany aza tsy misy. Jesosy tsy nanana trano. Jesosy mbola birikin'olona indray ary no tengenany alay hozy izy le biriky ary tsy nanana biriky izy. Tena hoe tsy dia fiainana manahoana ny fiainan'i Jesosy teto. Ary zany mahatonga an'i Jesosy tsy tamana ny ohatran'ny 3 taona sy tapany 8 taona nanaovany azy 3 tsy tamana 50 taona teto zany Jesosy. Satria tsy natao azy mihitsy izao tontolo misy tsara lavitra miandry azy. Isika mitady ho tamana eto satria eto tsika mahita ny tsara fa raha fantatritsika ny fahatsarany miandry atsika eo ambony tsy tamana eto zany tsika. Ary zany rano ny teteny aminao. Aza manao naman'izao tontolo izao ianao. Hoy Jesosy hoe satria tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ny za tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. I Josefa tsy namana tamin'ny farao. I Josefa tsy nanisy sentiment ny amin'ny Egypta sy ny Egyptiana. Ekena fa nisy zavatra tsara teo. Raha mety ny fiainanao araba soa araba tsara mirary ianao hanana fiainana mahafinaritra ianao na ny eto andafy ianao na ny Madagasikara. Irariko ary tsofoko rano ny anaran'i Jesosy mba hanana fiainana mahafinaritra ianao. Ary mendrika an'izany ianao. Mendrika hanana fiainana mahafinaritra ianao. Fa ny zavatra teneniko anao dia izao hoe aza tamana eto na dia izany ary. Aza tamana eto. Vita ny fiainan'i Josefa teto, ny aina tsara, ampy sakafo, lamina ny fiainana. Rehefa nitsombadika zany ny fiainany araka ilay torotentsika maly. Rehefa niandry an'Andriamanitra izy dia mety ange ny fiainany. Ary za koa miteny anao tsy mandrakizay koa ny ranomason'izay zo Paolina raha sendra ianao io androany mihaino anahy mandalo ady mafy ianao. Mety etỳ andafy ianao izy le ranam-pavay. Za mony tena izy fa tsy zakako tsoy ato. Izay andafy eny aminao tena. Tsy maintsy milamina io mareta kely. Tsisy fiainana tsy lamina zany eto andafy eto. Amin'ny voalohany ianao ny somary ohatry ny anina fa tsisy fiainana tsy milamina zany eto. Fa ilamina io ataovy amainina. Fa aza mifikitra eto. Aza mifikitra eto. Fa tsy eto ny fonenantsika. Tsy eto ny fonenantsika. Alleluia. Ozy izy Josefa hoe mety amiko eto milamina tsara eto fa na izany ary tsy hijanona eto ao izy.
tozy ny olona hoe eny tsy janona eto ianao ry Josefa fa nefa na te zany ary a mianay ihany aloha iaino ihany aloha iaino tsara ny fiainanao ary mba mahaiza mankatsirony amin'ity fiainany ity rehefa men'Andriamanitra. Misy koa amintsika tsy mahay miadana tsy mahay miaina. Alleluia. Mahaiza miaina ifalio zay anananao ifalio zay ampelantananao fa izao aza miraikitra eto ny fonao aza miraikitra eto ny fonao tany tompo rahalahy iva elaela tsy nahitanao a ivida. Alleluia. Tonga soa koa zay mety mbola tsy voalabako tao ambadimbadika tao nasolga i Wendy tahiny Jesosy daholo. Dia nety ny fiainany dia nilamina izy fa nakasika le teniny mampionina teo manao hoe ny fangatahan'i Josefa dia hafa mihitsy. Any amin'ny Genesis 15 andininy 17. Hoy Josefa hoe ary Josefa tamin'ny rahalahy ho faty aho nefa Andriamanitra mangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianiany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy. Efa naminandy Josefa tamin'izany fa tsy maintsy hiala eo amin'ny toerana io zanak'Israely afaka 50 afaka 30 sy 700 taona. Ary Josefa nampirenena zanak'Israely amin'hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala eto ianareo. Alleluia. Dia ny amin'ny Exodus moa tena nentina tokoa izy satria izay ny hafany. Fantatsika tsara fa neny Elisa na dia ny taolam-balony aza dia mbola nisy fahatsapana na dia ny taolam-balony Elisa aza mbola nanasitrana. Eto zany tsika dia mety hoe na dia ny taolam-balon'ny Josefa aza ry havana na dia taolam-balo tsy mahazo aina eo amin'ny taniny izao tontolo izao. Satria maninona? Satria efa zatra amin'ny tanin'Andriamanitra izy. Efa zatra eo amin'izay misy an'Andriamanitra izy. Na dia ny taolam-balony aza tsy fony hijanona eo. Satria izao tsy tontolony io ary tsy namany io. Ry havana malala dia ampairanao androany. Misy tontolo efa tsy mety amintsika intsony. Alleluia. Misy tontolo tena efa tsy mety amintsika tsy natao antsika intsony. Nahoantsika ny tamana eo. Ny olona toy na ny taolam-balony ary hitonginy misy mba hoentina miala teo. Na dia ny taolam-balony ary tsy andrem-piadanana izy raha mbola eo amin'ny taniny izao tontolo izao. Velona izy niala teo. Velona izy tsy tamana teo. Tsy te hifandrairay, tsy te hinamana, tsy te hifampiraikitra amin'ireo. Tsy te hifankahazo am-po amin'ny fahotana izy. Tsy te hifankahazo am-po amin'izao tontolo izao izy. Tiany ho andehanana ilozana lavitra. Satria tsy namana izao tontolo izao. Ary izy tsy namana izao tontolo izao. Ry havana malala. Nahoantsika ny tamana. Mbola velona ary tsika dia efa mifikitra eo. Ny olona zany rehefa maty dia efa teneny hoe na ny taolako aza aza atao mijanona. Nakasika anazy teny izay. Olona iza eto mety mba manana an'izany faniriana izany hoe za Jesosy. Za Jesosy tsy te hijanona eto. Alleluia. Tsy mahasoa anao ty izao tontolo izao ty. Misaoran'Andriamanitra ianao rehefa lamin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa aza tamana eto ianao. Aza tamana eto ianao. Fa Josefa tsy tamana teo Egypta. Na dia nety aminy fiainany manontolo ny tao Egypta. Tao ny vady aman-janany, tao ny fanjakany,
teo ny nanosorana azy teo ny nanandratana azy fa izay tsy anaty ka tsy eto aho ary tsy eto ny afarako tsy eto ny momba fa za tena akaikin'Andriamanitra ny mahatsara amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy tamana eto an-tany eto tsony na milamina na tsy milamina hitanareo ivadiko io mampionio tena eko anareo zany mampionio tena anisan'ny olona tsy tamana eto zany tsony ary tena vetsivetsiny ohatra ny atramizay zany andeha hiakatra tsy tamana eto zany tsy mijaly izy tsy olona mijaly izy eto ka hoe tena leo eto fa na dia tsy isan'ny olona mpanan-karena aza izahay dia afaka miteny zay fa omen'Andriamanitra ny sahaza sy ny mahasoanay zay eto ary mahafinaritra ny fiainanay eto mahafinaritra ny fiainana eto fa na izany ary dia izay tsy tamana eto efa nareo hoe ravina tsy mieritreritra hoe fa tena ohatrany efa makaleo ihany reto efa tena hoe alao tapitra amin'izay faly ianao androany raha pitso misy mesazy tonga amin'ny fianakaviana misy olana ohatr'izao ange misy zavatra mitranga izy misy zavatra mitranga izy dia fataony konty tsy faly ihany ianao tsy miadana ihany ianao hozy izy Jakoba hoe efa nanontaniany Farao amin'iny misy azay tenin'izay hozy izy Farao ny amin'ny Genesisy 7:7 tadidiko foana mantsy ty teny ty Genesisy 7:7 hoy Farao tamin'ny Jakoba firy taona moa zao ny andro niainanao dia hoy Jakoba tamin'ny Farao 30 taona ny andro nivainianako sady vitsy ny ratsy ny andro niainako ka tsy natratra ny andro niainan'ny razako tamin'ny andro nivainianany 30 taona sady vitsy no ratsy nefa rehefa dinianao fiainan'i Jakoba dia Jakoba tompoko anisan'ny olona mpanan-karena tao amin'ny Baiboly tena anisan'ny olona nanana ny ampy tao amin'ny Baiboly raha isainao ny fananan'izany Jakoba zany betsaka izany fa andro any andresaka taman'olona dia hoy zay mantsy an'ilay olona hoe andresakaresaka vola zay hoy zay mantsy anazy hoe tsy vola amin'ny mahasambatra ana tena marina ravana tsy vola ny mahasambatra raha vola ny mahasambatra nifikitra teto an-tany teto Jakoba fa niteny Jakoba hoe tsisy dikany ary Solomona anisan'ny tompony zany arena tato amin'ny Baiboly zany teo amin'ny androm-piainany no niteny an'ilay zava-poana dia zava-poana eny zava-poana dia zava-poana rehetrarehetra tsy ny vola ny mahasambatra tsy ny taratasy sy ny asa sy ny sisa ny mahasambatra ka raha tsy mahasambatra ireny dia tsy ireny ny mahatamana antsika dia hiteny sy hampahiranao androany mba mangatantsika n'izany toe-po zany hoe Jesosy na dia ny taola ambaliko aza tsy tiako hotafatsany eto fa eto any aminao Alleloia eto any aminao sambatra ngeravana zany hoe Enoka zany hoe Mosesy zany hoe Elia tsy sita teto ny taolam-balon'ireo Mosesy zany nitedavina ny fasany mandraky ny androany tsisy nahita azy nalain'Andriamanitra fa nitedavina ny fasany nitedavina ny taolany tsita fa tany an-danitra izy eny an-tendrombohitra niseho tamin'ny Jesosy Mosesy sy Elia ho fantatra tamin'izany hoe niakatra velona tany an-danitra koa zany Mosesy koa tsy nijanona teto ny taolany tsy tamana teto izy nalain'Andriamanitra ianao ka tsy tamana teto nalain'Andriamanitra velona Alleluia toveta hitanao manomboka androany hoe za Jesosy hatramin'ny taolam-baloko fazabena tafatsany eto Egypte eto ninona toerana misy anao eto amin'ity tontolo izao ity aza velanao diso hevitra ny olona mahafinaritra rehefa namahita olona hoe tahin'ny tompo ianao mety ny fiainanao manan-karena ianao miaina tsara ianao fa mifikitra amin'i Jesosy ianao aza velanao mihitsy andiso hevitra ny olona
ny amin'andriamanitra fa everiny olona fa andriamanitra ny fahantrano io andriamanitsika io everiny olona andriamanitra ny tsy fahitana vady marina mihitsy teny mampionina eto mbavaka tsika mbavaka le vady korse mba hahita vady fa nahita vady teny ray mavosy teny le vady ny tsy ilaiko mivavaka eo iandreryserifina ko zaka tsy hoe mivavaka be ahoana fa mba fa inarina ty laha atao da ivoaka boaty zay raha nabavy zay efa ny aravavaka taminay izy efa nanao jupe lava ny inona jupe lava tonga amizay de vadiny amin'io tsy mody mihitsy mivadiny de miady jupe lava amizay izy tonga nivavaka mivavaka maraina ny verina de retina mivavaka le vadiny jesosy avereny mody iny any amin'ny terina zay misy azany andriamanitro ny tana maherinao hitondra azy io any amin'ny boaty de noho izy am'izao fotoana misy tananao mandray azy amin'ny vozina akanjo mitondra azy vava karazam-bavaka nge zany raha eo mety any amin'ny balana misy fa amin'anaranao midy mihitsy ho bary io teto mahita barandianina tso izy de mody izy mety any amin'ny vehivavy nga mba andriamanitro ataovy tsy ty azo tso za vehivavy zany karaza raha tolombavaka le raha lany tsy fantatra na lasa izy na mety any amin'ny mama nonody tsy fantatra karazana raha io naizareza misy an'izany tananao tsy fofa mahavonjy aizany misy azy raha efa mivozina akanjo ny eto mody hoe atenitena nabavy ty nody le raha la tonga de verina amin'ny pataloha zay le raha nabavy satria zao teny le raha maserasera be mihitsy ianao zany tsy tiako antitra loatra antitra be le manao pataloha mifindifindy kely iny ihany ny tena tiako aminao zay nitavako anao sery ohatra ny tsy teo velomy ianao ny jupe lava satria maninona tsy tiany ny vadiko ny jupe lava mety tsy tiany ny vadinao ny jupe lava fa tian'andriamanitra ianao manam-pahamasina mahafinaritra an'andriamanitra kely raha mahita an'izany ary problème de zao betsaka amin'ny olona tena teneniko anao ty tsy mety tafavoaka anatina fahasairanana mivavaka ihany fa tsy mety tavoaka anaty fahasairanana de ohatra manala baraka an'andriamanitra hoe mivavaka mahantra daholo satria maninona vao tsy mahantra vao manany ny ampy io veloma ianao Jehova firy zay nandalo teo zay raha zay manokana ravana tsy voaisako ny olona hoe tanaty fahantrana ny vavaka vao tahian'andriamanitra ny fiainana to de tsy hita de menao sivy andriamanitra tena alohanao mbola mba tsy voatao aloha mba ety anao mba mafinaritra mahitanao milezolezo kely mba miantsoantso anahy eo foana de meko sahazo eo fotsiny aloha misy olona eto tokony le fatahian'andriamanitra fa hitan'andriamanitra melo hoe tsy azaka fitahina izy io fa isy olona kosa eto tahian'andriamanitra am'izay raha afaka mitezany olo zany ianao hoe za Jesosy na ho ataonao tototry ny fitahina takiny ahoana ny foko tsy ala aminao mandrakizay misy olona ve tafaka hiteny an'izany an'andriamanitra amin'ny andriamanitra zange andriamanitra tsy eto ny fonenako zange andriamanitra tsy eto Egypte eto ny mahatsara fa eo aniranao ny mahatsara raha misy olona eto mandalo ady anaty fahantrana anaty fahasairanana fa afaka miteny zany olo zany ianao hoe za Jesosy raha afahanao am'izao ange za Jesosy anao mandrakizay ange za Jesosy zay raha vana malala mba anisan'ny voadiko ty rehefa tanatin'ny trosy zay tamin'izany zay tena teneniko anao fa tanaty fahasairanana efa ntantareko anareo foana manana vola 15 000 francs zay tamin'izany ny 5 000 francs apetraka kosy ny fity tamin'izany fity mbola voatera kosy ny fity de faharilaka ny fity ny arivo ariary zay vady tsy mihinana ny 10 000 atao lasantsyn'ny motorko scooterko afahako mandeha miasa mitady vola tsaly tamin'izany zao mba tao anatin'ny tony-bavako foana tamin'izany Jesosy avy ny fotoana raha tahinao alleloia anompo anao mandrakizay za hoa Jesosy za raha ataonao anirina manan-karena be zange hoa Jesosy anompo anao foana nge zay mivady hoa foana eny arozy Jesosy tsy hoe manan-karembe akory ankehitriny fa tsy mahantra fadiranovana kosa fa ny azo antoka de zao mba te hanompo an'andriamanitra foana mandrakizay na mitolanao azy angatao eto mialy eto hoe Jesosy
fa tsy eto Egypte eto ny fiainako. Milamina eto fa tsy eto ny fiainako. Alleluia. Anisan'ny lakile mamano fahantrana sy ny fahasahiranan'ny olona zany teneniko anao zany. Hoe afaka miteny hoe zany olona zany androany hoe za Jesosy. Alleluia. Raha ho tahinao ty fiainako ty, ny androko, ny areko, ny fanahiko Jesosy dia fokomenanao araky ny irany ampivity. Ny androko, ny areko, ny fanahiko Jesosy, foko ary hoetiko manao. Alleluia. Dia ho tahin'ny tompony ianao. Manao fa tahaka ny Josefa. Na dia nitaona ambaliko aza tsy tiako eto, fa tsy anahy eto. Alleluia. Tsy anahy eto. Tenena ohatran'ny lovely tinanareo, eo anilanao ihany Jesosy ny mahatsara. Fa za miteny anao fa raha vitanao no mitazona an'izany anatin'ny fonao hoe za Jesosy, raha hovainao aza ty fiainako ty tsy ohatr'izao tsony, tianao foana. I Josefa mbola andevo dia nitazona ny fahamasinana sy ny fitiavana an'Andriamanitra zay Andriamanitra ny tany amin'ny tanin'ny Israely. Ninona zavatra natrehany teo Josefa ngerava napaka niova ny fiainany. Hainao moa zany hoe vadin'ny patronanao dadan'ny namako teneniko anao ty nanana taxi be dia be tamin'izany zay mbola kely. Nanana taxi be dia be ry zareo dia manana sofera be dia be. Fa ny soferan'ny zareo anankiray niditra nety tamin'ny ramatoa be vadin'ilay rangahy dia niaraka ry zareo. Fa tena teneniko anao fa io rangahy patron isan'andro miteny amin'ilay sofera, aiza ny tomobile aiza ny vola aiza ny versement ohatr'izao. Nitsimbatika ny raharaha niaraka ilay ramatoa sy ilay sofera. Tonga dia ilay sofera indray no miteny ilay rangahy nataony elahy. Tonga dia ndany elahy mandeha ozy izy fa zavy ny ato zao. Ndroan'ilay ramatoa nivoaka avy teo izy nitondra taxi anankiray. Ny taxi rehetra nijanona tamin'ilay ramatoa sy ilay vady kely. Everinao fa tsy tafita hoe fiainan'i Josefa na niaraka tamin'ny ramatoa io? Ozy Josefa, ozy ramatoa. Jerijery zany ilay ramatoa. Atao ariany zany ny vadin'ny tompony nanompo maso ny jery an'i Josefa. Fa Josefa natopasany masony ary amin'ny lamina tsara. Fa tsy hoe vitopaza maso dia manomboka midoladola fandeha dia somary manomboka manao ovaina ny feo. Atao izay mamparaikitra maraiki-pitena roany voameny elany ny fakapanahy. Raha olona hafa ingiriavana dia izao ny tenena hoe hitady aza atao hitady aza atao. Io fa misy tena tsady vadin'ny patron. Tadidiko tamin'izay mbola kely misy an'ilay la femme de mon patron tadidinareo zany. Afaka izy ny tompony teo afaka nanovany lalany sy ny toe-javanisy nge Josefa. Efa hatramin'ny voalohany napetraka Josefa hoe za tsy anany eto. Alleluia. Za an'Andriamanitra. Naiza ianao ninona toerana misy anao. Nivoaka ianao ry madama. Alleluia. Jejeritra amin'ny madama toa hoe Josefa. Nivoaka ianao ry madama. Josefa, anivoako ianao iamanao. Havimo Josefa. Kefa hoe anivoako za ny Jesosy. Alleluia. Aza mba niasanao eto zany mihitsy ny amoizanao ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao. Ninona fandokandoka fa mivazahanao eto ianao zany tsy misy ohatranao. Dia iny koa hoe varalila tsy misy ohatranao. Aok'Andriamanitra ny teny hoe tsy misy ohatranao. Dia aok'Andriamanitra tena misambatra manana irehareny aminao. Alleluia. Irehareny aminao. Eo anatrehan'ny devoly. Samita iny tompontsika rehetra. Samita iny Andriamanitra. Tiavo foan'Andriamanitra. Raha ainao no tian'Andriamanitra dia nizao ianao mbola anaty fahasahiranana. Aoreny ny voadinao. Tiavo izy na anatin'ny tena fitaina matretrika. Miaraka amin'Andriamanitra rehefa na tsy possible zany mahantra mandrakizay zany. Tsy possible zany. Misy fotoana lalovanao mafy io mba hatsapanao ilay aty lavaka izay nakan'Andriamanitra anao.
afahanao any arinano mahatsiarao zany hoe tsy misy adaza misy adrono ny fitahin-drehetra ireny le fitenetsaben'andriamanitra adronao fa tsy andriamanitra ny lasa dioninao akory fa ianao tian'andriamanitra foana fa ny nataony taminao tsy mba dioninao de ataontsika izany hoe na dia nitaolako azy andriamanitra dia tsy mba ataoko mijanona eto. Alleloia. Hoy Joseph hoe tsy eto ny fiainako tsy eto ny misy ahy tsy eto ny fiainako. Alleloia. Amen. Fa eo amin'Andriamanitra ny mahatsara. Ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra mino fa voarainao zay afatra izay mety fohifohy ihany nefa mety atonotony ihany koa. Tahiny tompo aza tamana eo Egypta na dia nitaolam-balinao ilay aza vela mijanona eo. Ny aminao manontolo ny fosaina sy fanahinao oaka hifantoka amin'Andriamanitra. Aza mifantoka amin'ny zavatra ny tany fa ireo potika sy levina ary mora aloha fa mifantoha amin'Andriamanitra. Ho tahiny tompony isika mianakavy. Amen. Só tu
tena tsy aketo tokoa ie Jesosy tsy aketo tokoa Jesosy ny hafaranay Jesosy manalo androany Jesosy dia apetraka eo ampilatananao ny tany fandalovana eto amin'ny Egypta ity dia mba omeo anay ny toepony Josefa Jesosy meo anay zany toepony Josefa izany ilay miteny aminay miteny mampianatra anay tsy ampitoetra na dia ny toalambalo azy tsy hijanona eto na dia ny toalambalonay aza Jesosy malao tsy hifikitra eto naoviana naoviana tsy mba hifikitra eto naoviana naoviana Jehova fa tena hoe hitady anao hifikitra aminao hatrany hatrany Jehova Andriamanitra hifikitra aminao na inona toe-java-misy eo amin'ny fiainanay Jehova Andriamanitra na inona toe-java-misy eo amin'ny fiainanay dia tsy ho tamana eto mihitsy zay tsy ho tamana eto mihitsy zay satria efa nampianarinao Andriamanitra efa nampianarinao ny tianao dia tahio ny tsirairay avy tahio ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao aza velanao tamana eto amin'ity Egypta ity zay eny fa na dia ny toalambalonay aza Jehova aza mba avelanao mijanona eto fa tsy mety aminay ny minamana amin'ity zao tontolo izao ity tsy mety aminay ny minamana amin'ity zao tontolo izao ity Jehova tsy mety aminay ny minamana amin'ity zao tontolo izao ity tahaka an Jesosy zanakao zay tsy namana ity zao tontolo izao ity Alleluia sotra tompo natahako aminao Jesosy ny mba hampianaranao anay tsirairay avy izay tsirairay avy mihitsy izay mpanatrika an'izao fandarana izao samy manana ny toe-piainanay izay samy manana ny fari-piainanay izay fa hampianaro zay Jehova Andriamanitra ny tianao na roviana nataky ny ahoana hampianaro itianao hampianaro isanandro ity hifikitra aminao hanajanao voninahitra ny eo anao atoka efa nikasika ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona ianao tamin'ity fandarina ity dia matoka efa nanampy anay tsirairay avy indray tsy hifankaty sy tsy hity an'ity Egypta ity tsy hifankaty amin'ny Egyptiana ary tsy hity an'ity ho tamana eto amin'ity Egypta ity izay efa ho rava tsy ho ela Jehova sotra Andriamanitra sotra Jehova tafio ny herinao dia ampitoero amin'ny fanatrianao ampitoero amin'ny fanatrianao amilanao hatrany hatrany tsy hisy tsony etolona mbola marary fony amin'ity zao tontolo izao ity ka miezaky no tamana eto amin'ity zao tontolo izao ity Jehova Andriamanitra Jehova Andriamanitra ity sy anompo anao mandrakizay ity sy anompo anao mandrakizay anaradianao andeha amin'izay toerana misy anao aniro any amin'izay misy anao Jesosy andeha tahaka ny nandehananao teto amin'ity zao tontolo izao ity voninahitra ho anao dera saotra sy aja
efatra am'izay dia ho mandrakizay Jehovahandriamanitra tsy to etsaka ny tsy voalazako teto nefa ianao manala ny masoa dia apetraka ambany fiahinao eo ambany fitantananao toy ny fiainanay misaotra Jehovahandriamanitra halleluia amen ivavaka ho an'ny firenena ranabavy iaina amin'izao fotoana izao tay tompo a ranabavy iaina hanao ny fitenena zany dia mamelobelo fananay fa tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty mahatsara ny fiainanay Andriamanitra fa eo akaikinao reny tena misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny mpanitinao izay tonga zany afatra zany fa mampahery anay zany ary mahatonga anay tena hoe isaitsaina ny mandrakizay anay araka ny teninao Andriamanitra hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy mety atany dia faly izay Jehovahandriamanitra ny amin'izany teny izany faly izay tena hoe amin'ity fotoana androany ity dia mino aho fa ny fananao masina dia kasika ho fona tsirairay ihany mba tsy kiranay amin'ity zao tontolo zao ty satria mety dia zava-poana ihany mety dia mora rava ihany fa ny eo akaikinao ihany mahatsara anay ny eo akaikinao no mahaharitra mandrakizay Jesosy ilay toerana izay fanampanan-teninao anay Jesosy malaza dia ilay fiainana mandrakizay dia hoany mandrakariva izay Jesosy efa zany masaka ao anatin'ny fonay isanandro isanandro misaotra Jehovahandriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fitiavanao satria fitiavanao no mbola andrenesanay tsirairay avy indray azany afatra avy amin'ny teninao zany fa tsy eto ny tena fiainana Jehovahandriamanitra fa le any amin'ny toerana dia fanampanan-tenay anay dia matoko izay fa zany teny zany dia tsy andalo fotsiny ihany fa tena ataonao tena mitsaboka any anatin'ny fony tsirairay avy izay na eliteto zany aniry avy zato hoe tsy manam-pataperana Jesosy any anatin'ny fony tsirairay avy any dia androany izay mibavaka izay ao amin'ny firenenay tsisy miafina aminao tokoa zany firenena izany betsaka mitikitra amin'ny zavatry ny tany ary vokatry zany fitiavana ny tany zany dia ao ny fifamonoana ao ny fanaovana asa betaveta ao amin'izany firenena izany Jehovahandriamanitra tsisy miafina eo anatrehanao mampalahelo ny zava-misy fa androany izay mifony eto anatrehanao ho azany firenena izany vokatry ny fitiavam-bola vokatry ny fitiavana ty areny eto amin'ity zao tontolo zao ty dia mitrano ny faharatsiana maro isan-karazany fa androany misovavy izay Jesosy malaza mifona ho an'ny firenena mifona ho amin'ny malagasy rehetrarehetra ninona tsy fahatanterahana ao anatin' izany firenena izany dia mino izay fahamindra fo ianao iainao izany bavaka izany ianao satria ianao ny Andriamanitra miainao anay mandrakariva ary amin'ny fotoana rehetrarehetra rehefa miantso anao izay dia eo ianao araka ny teninao hoe amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako dia eo ny hitahiko anao eo no anadinako anao dia matoko izay fa eto ianao Jehovahandriamanitra mandrian'izao bavaka sandratra izao ary tsy maintsy hiatraikany amin'ny foamam-panahiny malagasy izao vangio ny fon'ny olona izay fa manana anao na fon'ny olona izay mbola tsy manana anao tsy fikitra amin'ny tsy arena mandalo izay mora rava ihany izay zava-poana ihany araka ny teninao ho levina izao tontolo izao fa ny teninao reny ihany tsy mba ho levina Jehovahandriamanitra ataovy miraikitra ao anatin'ny fony tsirairay avy ny teninao mba hanana fanantenana fa ho aminao rery ihany mahatsara ny fiainanay malagasy mahatsara ny fiainana izao rehetra izao zanak'olombelona menao fofonaina dia eo akaikinao Jehovahandriamanitra eo ny mahatsara anay te hifikitra aminao isanandro isanandro ka sy ho fon'ny olona tena hifikitra aminao tsy hivavabavaka fahatany fa tena hivavaka amin'ny fony Jehovahandriamanitra hikatsaka anao amin'ny fony rehetrarehetra ka raha nafaniriana mandrakariva no eo akaikinao mandrakizay misaotra Jehovahandriamanitra matoky afa zany bavaka izany dia efa ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao
voninahitra ny eo manao rery any mandrakizay a. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra andranavavitsika Marizoa izay mivavaka matsiro vavaka firenena. Isorana ianao ranavavy Marizoa dia Andriamanitra manankirepasoavana anay amaly fitianao ary tanan'Andriamanitra mahery ikasika anareo menakavy kely ao dia misaotra indrindra. Faly koa amin'ny tenanareo androany hoe tapitra eto ny fandarantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy raha pitso maraina amin'ny 7 maraintsika dia efa hiaraka eto anatin'ny fandaharana famontinana toroteny sy commencement akira dia manasa anao sady zany raha pitso maraina. Raha pitso manomboka amin'ny folo sasany isika rehetra izay hifady hanina dia manomboka ny appel ao amin'ny Zoom dia manao fotoam-bavaka ho hitanareo fa tsy ho taninanareo inona zavatra tsika hivavaka atsika andre atrafo isika nahitra androandro tsika hivavaka eo tenin'Andriamanitra hifampitsodrano dia vita ny rapitso tapitra indray aloha ny Zoom eo amin'ny ray sasany eo amin'ny roa eo dia hanomboka indray ny fandarana live ao anatin'ny fandarana sabata fotoam-bavaka sy toroteny sabata rapitso. Vita ny toroteny sy ny fiderana mbola miverina anaty Zoom indray tsika mifampahery manao fiderana dia tapitra ny rapitso dia amin'ny alahady indray tsika manomboka amin'ny folo sasany hatramin'ny 4 ora eto indray tsika ao anaty fifadikanana. Samy tahiny tompo samy mahery daholo dia atolotra anareo ampitiavana be ary tirity amarana antsika azy vitanareo teo ihany moa le hira dia tirity no amarana antsika azy ho voninahitra Andriamanitra totsika lasoloha. Alleluia. Ity ny amarana antsika ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity le hira teo ihany moa zany fa mba tsika rehetrarehetra nanao azy. Tahiny Jesosy manorika mamainareo ny fandarantsika eto ny tapitra ny fiarahantsika fa ny fiarahantsika tsy tapitra fa ny akira radio mandeha foana andro amanalina 24 heures sur 24 7 jours sur 7 akiradio.radio12345.com afahanao mieno toroteny sy hira fiderana. Samy tahiny tompo dia mahereza dia rapisitsika miona faly be nahitanareo teto mahereza daholo. Fahasarovana ny tamin'ny Pentecosta tato atokantrano.
Alleluia.